fa efa miomana amin'ny fiatrehanana izay fifitenana be ny tanana izay moa avy amin'ny vondrona Mapaja anana candidat manerana ny commune mahery ny 500 eto amin'ny nosy ny antoko TGV ny Mapaja araka ny nambara ny solombavam-bahoaka raha antanirina na nina solomba fanazavana mahakasika an'izay ary. Mapara aloha zany amin'izao fotoana zao tsara no mampafantatra antsika rehetra zany fa ny Mapara dia iray ihany ary tsy mivaky ny Mapara fa ny zavatra ohatran'ny somary mahagaga indraindray rehefa misy olona tia namafimafy ny sezany dia milaza fa mahazo tsodrano, milaza fa manao an'izao, milaza fa misy Mapara 1 Mapara 2 fa amin'ilay zany Mapara tokana ihany ny Mapara. Eo amin'ny fandraisana anjara zany amin'ny fifidianana izay ho avy hatramin'izay moa zany ny Mapara na ny tanora malagasy vonona dia vonona foana ny andray anjara ny fifidianana rehetra izay misy eto Madagasikara zany ka eto zany mahafaly anay teny amintsika rehetra fa andray anjara amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna zany amanerana ny commune misy eto Madagasikara rehetrarehetra ny fizy aloha zany amin'izao fotoana zao mbola jerena satria samy ny filoha rajoelina daholo moa ny filoha mpanorona na ny TGV zay na ny Mapara dia efa ny zava-misy zany dia zahay miaraka amin'ny filoha rajoelina dia andray anjara amin'izay filatsana ben'ny tanàna zay. Ny hery aloha ataoko hoe ny angovo ny force zany amin'izao fotoana zao dia tena misy ny fampitambanana izay force zay satria hatramin'izay moa zany ny fiarahana amin'ny filoha rajoelina dia zavatra mahafinaritra indrindra amin'ny vahoaka ary dia hatramin'izao na ny vahoaka ary dia miantso fa amin'izao zany angamba tsy hitako hoe tsisy mampisalasala na hoe mampatahotra mihitsy ny force misy amin'izao fotoana zao.